Miaravatsika rehetra tonga soa eto amin'ny fandarana Kolots'Art ary manasanao hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ifampizara asa tanana mahafinaritra sy haingo mahafinaritra be mihitsy isika eto anatin'ny fandarana amin'ity anio ity zareo avy eo amin'ny Tsara Rafitra déco no vahiny. Andao avy hatrany ho fantarina ato anatin'ny portrait ny mombamomba azy ireo. Faly miarabanareo ihany koa izay ato amin'ny Tsara Rafitra déco. Tonga soa aty aminay. Miarabanareo izay ato amin'ny Tsara Rafitra déco. Faly mandray an'i Madame Yanisa sy Madame Yoby. Zahay roa vavy izany tompony andraikitra voalohany ato amin'ny Tsara Rafitra déco na amin'ny resaka vente sy ny fifaneraserana amin'ny mpanjifa. Panao asa tanana vita malagasy ny Tsara Rafitra déco ity taosy no misy azy ireo. Niangaliana tanteraka le izy amin'ny mazay hoe Tsara Rafitra izay dia tsy mena mita amin'ny any ivelany izany ny zavatra vitanay eto na ny kalitao ary dia masamy teny koa izay fa miavaka ny zavatra vita ny Tsara Rafitra déco. Poterie tanimanga izay no tena ataon'izy ireo ary maro isan-karazany izany. Any Soavina Andrina izany no ny atombohana nanao an'ilay izy tamin'ny taona 2010 dia taty afara izany no hitan'ny olona izany hoe mivelatra moa ny teknôlôjia koa mandroso dia nanokatra pejy izay mba ho hitan'ny olona maro. Dia nanomboka teo hoe andao ataontsika hoe Tsara Rafitra déco satria arak'izay mihitsy izany le anarana le zavatra tao e. Tena vitan'izy ireo manana endrika mahafinaritra sy raitra toy izao tokoa ny tanimanga ary tena manintona ireo asa tanana vitany. Kirakirana ny tanimanga moa izany dia efa talenta efa taloha be mihitsy efa tany amin'ny dadabe tany dia le vadiko moa izany no zafikely dia nandova ny asan'ny dadabeany izy izany fa tamin'ny voalohany izy teny tsena nanjomamy mivarotra taloha dia efa nijanona kely izy aloha nisy fotoana nijanona satria tsisy tsena nanjomantsony dia efa nijanona tsy nanao an'ilay poterie intsony dia nanomboka izay 2010 izay izany no verina nanao indray dia na ny qualité-ny asa taloha ary izany tsy mitovy amin'ilay asa amin'izao fa efa tena mivoatra izy loha raha miarina amin'ny taloha. Amin'ny ankapobeny dia vazy no tena ataon'izy ireo. Misy karazana haingo ihany miaraka amin'izay fa vazy amin'ny endriny maro samihafa no mampiavaka ny Tsara Rafitra déco. Na dia hoe be mpanana raha dia manana mampiavaka anay izay amin'ilay asa sary mipoitra amin'ilay izy izany dia naverina noveloma ilay izy arakaraka ny namelomanay an'izay nefa no nampisy ny client betsaka hoe voasarika hoe zavatra vita malagasy tena tsara dia izay no nahatonga ilay izy. Tontolo ambanivohitra, fiainana fahiny, izany no hita taratra amin'ny sary voizin'izy ireo amin'ireo haingo ary safidy manokana mihitsy izany sady tiany malagasy no mahaliana ireo vahiny ihany koa. Ny tena fandehananay moa izany le foara ireny ohatra hoe film fiarmada ohatr'izany dia le misy vahiny tonga teny amin'ny ambasady amerikana fa izay moa izany mbola tsy nandeha tany ivelany fa nientana no efa nandeha manondrana. Tsy ny mpanjifa ihany fa na ny mpanao azy koa aza dia mahazo fahafinaretana amin'ireto asa tao. Ny tena mahafinaritra ao anatin'ilay izy izany
fa mahita an'ilay zavatra vita fotsiny ianao dia efa misokatra ny sainao manontolo tsy ny olona ivelany ihany no afa-po amin'ilay izy fa na izay ara dia efa afa-po hoe ay tsara be ity fa vitantsika ilay izy ohatra hoe to dia mamehery be anao zany ilay izy a ivoatra hatrany hatrany dia na dia tratra indraindray ara rehefa tena lehibe asa be iny a dia mahita an'ilay zavatra vita dia misinda daholo satria tsara hita maso ilay izy a tsara ihany koa tsapain-tanana. Rehefa ao an-trano moa zany misy zavatra tsara forononao zany dia ajanonao ao an-trano dia indraindray iny rehefa misy olona miditra dia lasa an'ilay olona indray dia ndaontsika amorona hafa vaovao dia misy mividy indray rehefa misy olona tonga miditra dia izay koa ny tena mahafinaritra amin'ilay asa. Manana tanjona ny Tsara Rafitra Déco dia ny ampanarahana toetrandro ny asa tanana. Ohatra misy olona zao a tsy tia an'ilay zavatra be sarisary be nefa mitady zavatra miavaka tsy voatery hoe ho forma tsy maintsy boribory tsy maintsy mahitsy foana na ohatran'izany dia izay no trandrahanay hoe atao forma uni ilay izy a tsy asiana sary tsy asiana ninina fa kosa miavaka tsy voatery hoe mahitsy tsy maintsy hoe mahitsy na ohatran'izany fa trandrahana mba mijery zavatra miavaka kely manakaiky ihany koa hoe zavatra mbola tsy nataonay moa zany fa etaeta ilay izy dia ny etaeta ihany tanteraka hoe hoe sary mihitsy no réalisena atao amin'ilay izy afaka atao cadeau ohatran'izay zany etaeta fa izany mba ho tanteraka. Any Soavinandriana no misy ny atelier ny Tsara Rafitra Déco. Andeha ho jerena miaraka amin'ny Madame Ioby ary ireo dingana fanamboarana an'ireny vazy ireny sady hitsidika antsara ihany koa ny toeram-piasana any Soavinandriana. Atelier-nay moa zany ny Soavinandriana itasy fa ny vokatra efa vita dia toitosy no fohy be. Fomba fanamboarana an'ity vazy ity no arahantsika eto izao dia mianga voalohany izy aloha amin'ny tanimanga izay alaina any an-tanimbary dia rehefa mamboly vary ny olona dia tsy afaka maka tanimanga fa manao stock izany rehefa fotoana fambolem-bary alaina ny tanimanga any an-tanimbary dia aha izy io entina any an-tanàna dia aha dia avy eo potipotehana dia alonana eo anatin'ny basinina be fiano rano mila milona tsara izy mba ho miraikitra tsara zany ilay tanimanga amin'izay madity tsara rehefa avy eo izy dia sovalina satria misy fasika moa zany ny tanimanga rehefa voasivana izy dia alaina atao paty amin'izay atao patina ohatran'ny pâte à modeler reny zany dia amin'iny izay no maka ilay tanimanga ahodina rehefa avy eo ny fanodonana azy dia misy an'ilay toro iny fampiasanay toro tanana sy tongotra zany no tena miasa eo ambony toro zany no mamolavola manome forme izay tianao alaina ohatra izao forme alaina tanana daholo ihany zany manao azy aloha hatreto ohatra izao forme tiako alaina amin'ilay izy dia manaraka an'iny ny tanana dia ohatra izao forme tiako alaina amin'ity ohatra izao dia manaraka an'iny ny tanana.
dia vita zay ny fitoronenan'le formany zany a dia aha dia izy efa maina iny vao atsofoka ao anatin'ny lafaoro indray ny lafaoronay dia kitay no ampiasaina dia andrahoina amin'ny kitay betsabetsaka zany vao masaka satria mila masaka tsara izy mba ho tena ho mafy fa rehefa tsy masaka tsara dia malemy satria tanimanga moa. Dia rehefa masaka izy a dia manomboka amin'ny fandokoana indray dia amin'ny fandokoana indray mampiasa ny loko ampiasainay moa zany satria tianana kalitao tsara zahay dia mila loko tsara kalitao ihany koa mampiasa loko voafantina zany zay fa tsy le loko tsotra reny. Dia misafidy an'izay loko tiana moa zany manao composition na loko arakarak'izay tadiavina fa reto moa zany zao fotsy izy dia vita ny fandokoana dia manomboka amin'ny fanaovana sary indray zahay dia ny sary indray a miaingy amin'ny aingam-panao sary moa zany le fanaovana an'le sary zay tonga ao an-tsaina eo zany fa ny sary ataonay zany sujet malagasy foana moa matetika dia ny amin'ny tontolo ambanivohitra zay moa zany zao avy aty tasy dia sarina mpanjony zao ny eto dia ohatr'izay dia vita ny fanaovana ny sary a dia ny toso farany moa zany mampangirana azy tsara sy malama tsara ohatr'izao dia ny vernis koa zany zay mampiasa ny tena kalitao tsara mihitsy satria mila manome zavatra tsara ho an'ny mpanjify zahay dia vita ny fandokoana ny fanaovana sary dia miandry ny vernis maina zany dia izay ny fomba fanaovana ny vazy tanimanga. Ny fomba fiasanay moa zany a mitorony an'le izy aloha fa fotoana hafa mihitsy fa période hafa mihitsy mitorone fotsiny aloha dia vita ny mitorone an'le formale izy a dia miaraka andrahoina lafaoronay ngezangeza ihany tsinony dia miaraka andrahoina ao anatin'le lafaoro entana be da be betsaka dia vita indray ny fandorana dia période hafa indray mandoko fotsiny an'izy rehetrarehetra izay dia vita ny fandokoana dia période hafa fotsiny indray manao sary mandritra n'izao zay manao sary dia maharitra eo amin'ny ray volana sy tapany eo rehefa manao commande fa satria mila mameno an'le lafaoro koa zay mba tsy ho faty antoka amin'le kitay satria kitay no ampiasaina. Kalitao izay ny tena ifantohan'ny Tsara Rafitra Déco ary tsy mena mitamy mihitsy ireo asa tanany ireo. Andeha tozatsika ny fiarana ato anatin'ny tafakanto ary iresadresana ny ireto satria ny asa tanan'izy ireo ireto. Mbola tamin'ny Tsara Rafitra Déco hatrany ndao iresadresaka ny ireto asa tanana tsara dia tsara ireto isika voakaly tena hoe voakaly mihitsy hitanareo amin'izao misantona ny reto resadresanay atomboka amin'ny reto mainty sy manga kely reto nanomboantsika azy madame Anise Tawary. Ie ny safidinay manokana moa zany zao ty couleur mainty ty
somary bataiko zao izy miavaka ity zao afaka atao bonbonnière dia afaka atao ihany koa amin'ny table console. Tsy voatery hoe anao vazy foana tsika fa mba zavatra miavaka kely indray zany dia afaka atao tony. Afaka atao indray izy amin'ny table TV ihany koa, zany hoe ny décoration izay ataonay zany tsy voatery hoe vazy foana fa afaka ataonao amin'ny toerana n'aiza n'aiza izy. Dia noir zao anisan'ny couleur tena hoe izay classe zany sady tsy mifidy izy zany na hoe ataonao aiza ny toerana misy anazy amin'ny trano fa couleur standard be izy no classe. Dia misy ity boribory ity ihany koa zao. Le dessin ihany koa tsara be. Dia ny ankamaroan'ny olona makany tony zao tsy manory ihany koa moa zany zay rehefa hoe misy client maka dia manory zay hoe ny tsara amin'ity zao raha ohatra nareo ka manana coin na manana étagère atao ambonina étagère coin zany izy ao amin'ny salon. Dia asiana bouquet de fleurs sèche no tena idéal indrindra aminazy dia manome forme tsara be izy to dia manintona be zany mijery anazy. Ny sary moa zany efa araka izay resantsika izay hoe tsara rafitra déco dia ny couleur dia ny sary ndreto zany zao tena natao mihitsy hoe ity tena tontolo ambanivohitra zao hitanareo hoe misy sarety. Dia voakaly tsara dia hita anaty sary hoe misy omby misy olona mandroaka sarety. Dia ohatran'izay ihany koa ny vano moa zany. Ny ankoatran'izay tsy voatery anao zavatra ngeza be ohatr'izao foana na hoe boribory fa manao zavatra ihany koa izay zavatra miniature minimaliste kely ohatr'izao zany. Ity zao sarina mpiandry omby zao ty asehoanay aminareo ity. Reto miaraka izy telo izy telo afaka miaraka dia afaka misaraka ihany koa. Dia raha ohatra izy ka hoe sarahana dia atao amina étagère murale satria ny étagère murale tsy ngeza mihitsy fa zavatra hoe eo amin'ny 15 eo profondeur dia mety be zany reto. Dia afaka miaraka anankitelo koa izy ataonareo amin'ny table basse zany tsy manino izy na hoe amin'ny table basse ary izy anankitelo ohatran'izao. Dia ny anankiray ihany rehefa hoe miaraka anankitelo izy dia ny anankiray ihany no asiana fleur. Ohatra hoe izay dominant amin'irety ihany zany no asiana fleur. Ty ampovoan'ity zao ohatra ny tsara asiana fleur dia ny côté anankiroa tsisy. Sady reto mitovitovy ny hauteur dia ity latsaka dia mba mirindra le izy amin'izay. Mety tsara sady efa mahazo torohevitra ihany nareo anatin'izay. Ndao izay sa tena ny hafandray isika zao. Karazana manaraka indray zany zao reto zany afaka atsoina hoe bonbonnière avokoa fa asongadiniko voalohany reto anankiroa ireto. Afaka miaraka anankiroa ohatr'izao izy dia ity vilany kely zao ohatr'izao ny ao anatiny. Sehoko anareo ny ao anatiny ohatr'izao. Afaka asiana zavatra zany fa zavatra sec avokoa ohatran'ny hoe bonbon sy ny ohatran'izay. Dia reto ny tsara aminazy zany ohatra hoe atao amina cheminée ny tena idéal kokoa amin'irety zany atao amin'ny cheminée. Ny ankoatran'izay misy an'ity zany zao an'ilay olona tsy tian'ilay sarisary be dia mba modèle miavaka kely izy afaka atao eo amin'ny table basse ihany koa tsy mila zavatra be miaraka aminy fa maleo tena tsara izy. Dia ity blanc ity indray ity zao sucrière ity dia afaka asiana siramamy moa zany mazava ho azy eo anatiny. Dia azo asiana vadiny izy indray asiana afaka asiana vadiny indray na ohatr'izany afaka ataonareo anankitelo izy dia afaka arakarak'izay hoe kafe siramamy dia cacao ohatra. Dia vilany kely ihany koa moa zany ity. Dia misy manao to dia loha anankitelo na vilany kely atao amina cheminée tena idéal amin'ilay vilany kely zany to dia manome endriny kokoa. Dia miankina an'ilay safidy le couleur dominant ao an-trano no hitondrana anazy. Nareo ihany koa manao personnalisation zany hoe raha ohatra hoe tena zao ny lokon-tranon'ilay olona dia atao ohatran'izao mihitsy ny loko tiana hifanaraka amin'izy dia azo atao somatsara izay. Ie azo atao somatsara dia na hoe ny sary tianay mba atao sary ohatr'izao indray dia mitondra sary nareo dia afaka ataonay daholo zany izay hoe raha mbola vita ny tanana dia afaka atao somatsara daholo dia arakaraka ny habeany fotsiny. Dia ny ary andao andray satro resahana daholo reto rehetrarehetra fa andray andiany farany sika mbola mireto vazy reto hatrany.
Retiny dia ny manaraka sady farany moa zany nataony amin'ny lokoloko be indray izy sy misy karazany hatrany ny endriny ahitanareo azy tena hoe maro karazany be ny zavatra azo atao amin'ilay tanimanga rehefa Tsara Rafitra Déco no manao azy. Andao tongosika amin'ny mena iry indray madame Anise. Ie, ity mena ity zao tena hoe natao tsy asina sary mihitsy fa kosa ny dessin no miavaka kely raha hitanareo amin'ny sary zao motifany dia manao somary kitotony dia brillant be mihitsy izy amin'izao vanim-potoana akaiky ny fety zao dia tena tsara be mihitsy ny couleur rouge manome endrika be sy mampiseho tsara mihitsy ny hoe vanim-potoana ny fetintsika zao. Dia ankoatran'izay misy ity jaune ity ihany koa. Dia reto vazy reto moa zany marihana fa fatao amin'ny table à manger. Raha somary lehibe be ny table à manger dia tena manome hanina be mihitsy izy vao mitsofoka ohatrany ianao dia tsara be to dia manintona zany indrindra fa ny couleur jaune. Ny ankoatran'izay ity blanc ity ihany zany efa mety foana foana ninina ataonao sady tena mihaja be sarin'izy ity satria zao ny sarin'izy ity sarin'olona mihaza ohatrany hoe to dia manome tantara be vao mijery ilay sary ianao dia tantara ny hitanao voalohany amin'ilay sary. Dia ny ankoatran'izay vert, ny vert sy ny rouge mitovy ihany samy natao vanim-potoana ny fety daholo ny fampiasana anazy ny vert mahazo tombony kokoa na fety pirenena raha misy vert koa sainantsika. Sady be petit be mihitsy ihany koa ity loko ity reto marina moa zany raha ohatra ka hoe tiany ataony loha dia azo atao hoe azo asiana vadiny anankiroa ihany koa sa tena hoe mandeha rery ny mety. Afaka asiana vadiny ihany koa izy ka tsy voatery mandeha rery izy fa manamboatra loha zay dia afaka misafidy arak'izay koa zany ny mpanjifa. Ty marron ty sady neutre mety be koa passe-partout mety daholo misy azy rehetra. Marron mety daholo izay anasiana anazy moa zany satria tena loko tsy mifidy izy fa ny tsara fotsiny hoe mba toerana mazava no asiana anazy. Izay no mahatsara ny marron zany. Eny ary. Mankasitraka tompoko tsara be daholo reto zavatra reto mihira fa misy mahazo fafinaretana mihitsy any an-tokantrano any mijery ny asa tananareo. Amarana azy tsika madame Anise tsara misy hafatra avy aminao amin'ny maha hoe mpanao asa tanananao zay inona ny tsara ambara. Mankasitraka be anareo vahiny taty aminay tena faly be izay satria fifaliana ho anay zany mandray hoe misy olona tena liana ny asa tanana ohatran'izao. Ny asa tanana malagasy moa zany tena asongadiniko hoe tena samy teza hoe tena miavaka zany reto zavatra reto. Manana page Facebook izy ireo Tsara Rafitra Déco dia mampirisika antsika mihitsy hanohana ny asa tanana vita malagasy indrindra fa hoe fa tena miezaka ireo mpanao asa tanana ireo manao izay tsara sy mampiakatra n'izay lenta ny asa tanana vita malagasy izay. Jerenareo antsary ary amara-paranantsika azy ireto zava-bitany ireto.
manao bailalana tianay kasikare nalao mafanafana maminay kasikare inoko fanafinatra anao ny fiarana inoko fanafinatra anao ihany koa ireny aingo ireny azadinona ny mitsidika ny pejy tsara rafitra déco raha toka hoe mahaliana anareo ireny vahinintsika ireny miverina ny fandarana ny latsinainy manomboka amin'ny 2 ora sy fahefany ary ihany koa ny lakamisy manomboka amin'ny 2 ora sy fateliny dia isaky ny sabotsy hariva moa zany manomboka amin'ny 1 ora sy fefany ny fotoanantsika miaraka amina vahiny foana ato anatin'ny fandarana Kolots'Art. Raha soantsika rehetra re ho manaraka indray veloma tompoko.